anosy be zay vola miziriziry ny gouvernemanta mitazona ny teniny vahoaka. Fanendrena gouvernora mbola tsy naneho ny heviny indray ny filohan'ny HCC. Filohan'ny OZM nanome valikafatra ho an'ny CFAFI. Manantitra ny arabo mampirarintsoanareo to klasy tombovavy ary-manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Notondroniny teo anivon'ny CFAFI ho manao ny antsoina hoe culture de privilège androany ny teo anivon'ny mpanao gazety sy ny CSS izay lazainy CFAFI fa mifanohitra amin'ny afatry ny papa tsy ny andro ela fa namaly avy hatrany ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina nanoloana izany. Miradora Benjamina no mitatitra ny vaovao sary ny Mano Randriamalala. Fa iza moa ny CFAFI? Iza ny CFAFI? Raha mahay gazety izy dia alao izy ny anao ny asantsika na mamoaka gazety ho anazy izy fa tsy isaky ny enim-bolana anao mamoaka fanambarana sy fampitambavao dia tsy manao afa-tsy mitsikera ary mahavariana ity fitondrana ity tsy sanontsika iray ohatra ny miandany amin'io izy fa inona ny antony satria ve azo toerana daholo ny ankamaroan'ny mpikambana amin'ny CFAFI dia ny mpanao gazety aty ny tsy ahaizany miaina rehefa mahay izy dia manao ny asantsika dia alao izy ny manao ny asantsika fa tsika mipetraka ary ohatra ka tia hanofana izy dia tongava soa tongava manofana ray fa nareo mahay nareo tsy voakasy paotana nareo CFAFI madio tanana zay mba zavatra tiako resana amin'iny fa zay koa mba sarotra ty asanay ity fa mora aminareo mitsikera fa nareo ve mba miaina miasa anay andavanandro ny fahasaharotana samihafa hatrehanay zay ny fanontaniana petrako amin'ny CFAFI mahay nareo dia ataovy ny asanay. Fa ny ao Anosy zay vola dia tafiditra ao anatiny ilay tetikasa Tanamasoandro izay ho ataon'ny fanjakana. Minisitra roa androany no nidina teny andresy lahatra ny vahoaka teny an-toerana. Etsikilany nefa izany vahoaka izany dia efa mijoro amin'ny heviny ny tsy fanekena ny fanatanterahana an'ity tetikasa Tanamasoandro ity ka ikitikitiana ny tambariny sy ny tanànan'izy ireo. Germain no Menjanahary no mitatitra ny vaovao sary ny Mathieu Princy. Miziriziry mafy ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro sy ny fandravana ary ny fantofana ireo tany izay voakasiky ny tetikasa. Ministra anankiroa dia ministry ny asa vaventy sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana no nidina teny Anosy zay vola izay isan'ny tanàna voakasiky ny fandravana trano sy ny fantofana androany nanao ny fandresen-dahatra tamin'ireo fokon'olona mba irosony ny tetikasa. Dia zay nanitarana ny tanàna mba isokafa ny sainao hitanao amin'izay le izy dia zay no anaovana anazy hoe tsy maintsy misy ovana foana le izy fa tsy afaka hijanona ohatran'izao hoe io dia hipetraka amin'io. Nanana sosokevitra ireo mponina ary nilazany mba ampivoarana ny fiarin'izy ireo sy ny tanàna izay honenany. Zay tsy mandany fifampiresahana aloha hatreto afaka manaiky fampiresahana foa zay satria ny olombelona natao hiresaka fa kosa raha afindra any Bevoituliara tsy ho vitanay zany ary tsy hainay no mivelona fa raha tonga teo ny ministry ny fambolena dia tehiteny aho hoe mahafinaritra ndre matoa ministry le fampanantenana menao omeo zezika zahay ampitomboana ny vokabara hektara hitombo vary 10 taonina raha 5 taonina no zakan'ny raha hektara dia ataovy 10 taonina ampio zay anao an'izany raha ratsiratsy ny tranonay meo voly zay amin'ny préhabitat reny efa nisy tamin'izany ampiakaro ny tranonay fa vonandoha an'izany zahay zay ny tenin'ny vahoaka mpitondra teny ihany monko ny tenako tsy mahatapaka na kely azany satria ny vahoaka no miteny dia hoy izy hoe tsy hiala hony izy. Fa manoloana ny toetra raha-pirenena izay mafana amin'izao fotoana izao dia nanontaniany ny mpanao gazety androany ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia ho arahantsika hoe inona no nambarany teo amin'ny fanadihadiany Laurette Berton sary ny Tahiry Niaina. Ny andry ny hevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ny fanendrena gouvernoura paritra ny mpanara-baovao jiaby fanendrena izay iaraha mahita fa tsy ny fanaraka tamin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena.
ilaza ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa tsy afaka maneho hevitra manokana na milaza ny fomba fijeriny momba ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena ny tenany. Mididy mpitondrana feno fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zany dia mametraka hoe tsy mahazo resaka, tsy mahazo maneho hevitra, tsy mahazo mampafantatra ny hevitra amin'ny resaka hoe tontolon'ny politika eton'ny firenena. No amafisiny ity filohan'ny androm-panjakana ity fa misy ny lalàna mifehy azy araka ny didim-pitsarana. Tsy afaka ny hahafantatra mihitsy ny fijerin'ny HCC manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna marobe eto amin'ny firenena izany ny olom-pirenena. Fa androany no tanterahana tetsy Mbatonakanga ny atrikasa entina namariana ny famaranana ny tetikasa fandio. Nanamarika izany ny fitaterana ny zava-bita ary dia nandray anjara ny teo anivon'ny Bianco, ny olafitry ny mpanao gazety, ny firaisamonim-pirenena, eo koa ny Transparency International sy ny CENI. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao amintsika, sary ny Manu Randremalala. Apetraka eto Madagasikara ny ivotoerana idina amin'ny kolikoly. Ity hetsika ity dia mifototra amin'ny famolavolana ny olom-pirenena mba handakolikoly mikasika ny fifidianana ary anaramaso ny fanatanterahana nomeny ny mpitondra. Tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe ivotoerana safidy anaramaso ny fifidianana zany zao izay rehetra vokatra azo tamin'ny fandio dia mitohatra zany ny fanaramaso mandray hatrany izahay ireo signalement efa manana ekipe juridique izahay mba afaka hijery avy hatrany hoe inona ny tokony ataon'ny olona raha misy signalement voaray efa misy ihany koa ny fanamafisana fahaiza-manaon'ireo avoka maro samihafa sy ireo fiarahamonim-pirenena ny fotony mba ahafahana mametraka n'ilay atao hoe fitoriana momba fifanolanana ny fifidianana raha ohatra ka mahita tranga hafahafa zany ny olom-pirenena na ny mpanaramaso na ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny faritra samihafa. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanatanterahana ny fifidianana pilaminana ny mpanao gazety. Ilain'ny olona ny asa fanaovana gazety amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Efa nisy ireo toromarika sy fifanina samihafa azon'ny mpanao gazety tany amin'ny taona 2024 dia ny voalohany tsy maintsy ezahan'ny mpanao gazety fatarina sy fehezina ny voalazan'ny lalàna makasika ny fifidianana io. Mba inona zany ambara-toka-pifidianana misy na inona. Dia ankoatran'izay inona daholo ny zavatra tsara ho fantatry ny olom-pirenena ka ilana nytsika mpanao gazety mampafantatra azy amin'ny alalan'ny vaovao ny momba n'ireo dingana samihafa arana ao anatin'ny zotam-pifidianana. Amin'izao fotoana izao tsika mbola ty amin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana. Avy eo tsika ao anatin'izay vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izay misy ny fampilizan-kevitra. Zao zany misy an'ilay hoe fampafantaran'ny kandida ny tenany. Dia ao anatin'ny fampilizan-kevitra inona daholo ny zavatra tsy maintsy tokony ho fantatry ny olom-pirenena sy maintsy ajainy amin'ireo kandida samihafa mirotsaka ireo. Azon'ny mpanao gazety atao tsara ny mitondra ny vaovao marina sy tsy mitanila momba ny ireo kandida samihafa hifaninana. Ny farimbona tamin'ny hainao manjery samihafa ny tetikasa fandio nanerana ny distrika efatra amby 10 ny fantoka indrindra tamin'ny fanomezam-baovao sy ny fitorohana ireo fandikan-dalàna tamin'ny fifidianana. Fa manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna dia mitohatra ny fampahafantarana ny ireo kandida atolotry ny tiako Madagasikara, kandida isa-paritra ndeha ho arahantsika avy hatrany. 7 ireo kandida ben'ny tanàna tiako Madagasikara manomboka miatrika fiofanana miaraka amin'ny filoha nasionalin'ny antoko Marc Ravalomanana izy ireo. Fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna ka zava-dehibe ny fahafehezana ny fitantanana sy ny fitarihan'olona na ny leadership. Miarinarivo Rafanomezantsoa Bertin Miarinarivo Alatsinainy kely. Rary Malalatina Nirina Eva Chantal Miarinarivo Ambatomanjaka. Rakotondrasolo Janvier Miarinarivo Andolofotsy. Ramil Sanfils Tovoarinala Donatin Miarinarivo Manazary. Rakotomanana René Miarinarivo Sarobaratra Ifanja. Randriambola Fanomezantsoa Rodolphe Miarinarivo Zoma Bealoka. Soavinandrina. Rakotondravelo Martial Soavinandrina Ambatoasana. Rakotondrasamy Léon Germain Soavinandrina Mahavelona. Rahanja Miary Sonjiva Soavinandrina Tampinala. Tsorony Mandidy. Rakotonirina Gaston Pierre Tsorony Mandidy Ambatolampy.
Ndretody Enova Jonas Tsirony Mandidy Akadinondry Sakay, Randrena Armanana José Tsirony Mandidy Anosy, Randriantsoa Henri Philbert Tsirony Mandidy Antsalava, Nirina Andrianjafy Simon Tsirony Mandidy Belbaka, Andrena Lanto Tsiferana Tody Sonarindra Tsirony Mandidy Mahasolo, Narsolo Hyacinthe Aimé Tsirony Mandidy Martampona, Ratovonjanahary Arsan Edy Tsirony Mandidy Miandrarivo. Fa ho an'ny commune Ambohimanambola manokana kosa dia Ramatoa Nantenaina Raha Garçon no candidat ben'ny tanàna atolotry ny onivon'ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ity commune Ambohimanambola ity. Manana ny laharam-pahamehana izy, dia ho fantaritsika hoe inona avy ary izay laharam-pahamehana ho azy izay. Ao commune Ambohimanambola dia anisan'ny programan'asa zany rehefa hoe nanapa-kevitra ny rotsaka ny tena dia namerina nanao fanadihadiana ifotony mihitsy isa-tokantrano hoe inona ny tena filain'ilay mponina isa-tokantrano. Natambatra izay etaeta amin'ny mponina rehetrarehetra izay natambatra ho programa. Ny voalohany indrindra dia ny hoe fijerena izay fanatsarana ny fidiram-bola ny tokantrano tsirairay izay amin'ny alalan'ny fanampinana azy na resaka ara-pitaovana zany, na resaka ara-fanofanana, na resaka fananganana fikambanana. Dia ny faharoa manaraka an'izay ny atao laharam-pahamehana ao anatin'ny fitantanana dia ny resaka sosialim-bahoaka, fahasalamana, fampianarana ary fandriampahalemana satria izay ny tena mahakasika mivantana ny tokantrano tsirairay. Ary ny fahatelo dia ny fanatsarana ny fitantanana eny anivon'ireny fokontany ireny sy ao anivon'ny commune mihitsy. Ary ny fahaefatra farany dia ny hoe Ambohimanambola zany sy Alasora dia akaiky na Antananarivo renivohitra ary tsy maintsy hitatra io tanàna na Antananarivo renivohitra io dia hoe zao sahady dia mijery ny rindran-damina mba handraisana an'izay fitaran'ny tanàna izay ety amin'ity commune Ambohimanambola ity. Vadika lafim-baovao hafa mihitsy isika ny fampitaona tetsy amin'ny Carleton Madagasikara tetsy Anosy androany. Ireo rehetra voakasika momba ny amin'ny hoe fampivoarana ny ankohonana vita sony ihany koa ny fanamafisana ny fifamatorana teo amin'ny mpikarakara sy ny ampandray anjara. Teo ny FFKM, ny Vondrona Silamo, ny mpanao gazety, teo ihany koa ny firaisamonim-pirenena. Mirado Rabenjamina no mitatotra ny vaovao, sary ny Mano Randriamalala. Fanasana tanana amin'ny savony mialohan'ny sakafo, ny fanentanana ny ray aman-dreny hampanao vaksiny ny zanany, ny fampirisihana ny ray aman-dreny amin'ny fampinonon-dreny fotsiny hatramin'ny fahenim-bolany. Isan'ireo fiatsika fototra fanao amin'ny andavanandro everina ho bitika anefa mitondra fampandrosoana ho an'ny ankohonana izany. Tsy efa irery nefa ny fampiarana izany fa mila ny fiarahamientan'ny rehetra. Misy 7 ireo fietsika ireo ary ireo fietsika 7 ireo dia tafiditra indrindra amin'ny ara-pahasalamana, ny ara-tsakafo, ny ara-fampianarana, ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra sy ny asa mamoafady rehetra, amin'ny asa madinidinika, ny fametrahana izany hoe développement de la petite enfance zany, ny zony ankizy amin'ny hoe mianatra izy tokony mahavita fianarana izy izay rehetrarehetra izay zany no tena voiziny eto. Ary raha nametraka izahay hoe serasera ho an'ny fampandrosoana dia avy amin'ny alalan'ny serasera zany no ametrahana an'izay fiarovana ny zo ny ankizy izay, zany hoe serasera zany no ampiasaina ao anatin'izay. Ary io serasera io dia mitondra any amin'ny fanovana toetra, zany hoe changement de comportement ary changement social mihitsy azy. Ny mpanao gazety dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampivoarana ity tetikasa antsoina hoe fiatsika fototra fanao ny ankohonana ity. Ty atrikasa ity zany atrikasa mikasika ny fiatsika fototra fanao ny ankohonana dia mazava-dehibe an'ilay izy ahafahana manentana ny olom-pirenena indrindra moa zany fa ny vehivavy sy ny ankizy hiatrika anana fietsika farany bitika indrindra nefa ny tokony atao isan'andro eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny tena tanjona amin'ilay izy dia fanentanana ny olom-pirenena rehetra ka ho anay mpanao gazety dia afaka manentana sy mitondra ny anjara birikinay zany izahay amin'ny rem-pianakaviana sy ny anivon'ny fiarahamonina hoe misy fietsika toy izao tsara ho fantatry ny rehetra dia tokony ataon'ny tsirairay amin'ny andavanandro-piainana.
anomboka ny volana novambra ho avy izao ny hetsika ny sehatra rehetra dia samy mamolavolam-paikady ahatratrarana ny tanjona izay napetraka. Eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana kosa efa nandritra ny telo taona no nisy fahasimbany ny todrano-ny Tangirika ao amin'ny komini Ambohimanambola fokotanin'ny Ambohimarina. Avy hatrany dia niara-nientana ny kandida ben'ny tanàna izay anatolotra ny Tiako Madagasikara ao Lasora sy ny eny Ambohimanambola niaraka nanamboatra an'ity todrano ity ho famahana ny olana ny vahoaka eny an-toerana. Laurette Berton no manao ny fanadihadiana sarin'ny Tahiry Niaina. Tanimbary 700 hektara ary tanimboly 500 hektara no voatondraka ity tohadrano ity rehefa vita somatsara ny fanavaozana izany. Nandray anjara mavitrika tamin'ny asa famerenana io barrage io ny avy amin'ny antoko Tiako Madagasikara no tarihan'ny kandida ho ben'ny tanàna ao anatin'ny komina Alasora sy ny komina Ambohimanambola. Vary sy legioma no vokatra ahafantarana ireo komina roa ireo. Mitondra ny fanovana sahady izao fanamboarana ny tohadrano izao. Hoy ireo tantsaha. Mangetaheta loatra izay nandritra izay telo taona angarangidina izay sady tsy afaka namboly vary izay tsy mba afaka namboly hianana izay ny rano anaty lavadrano efa ritra satria tsy tsony izany ny rano dia faly mihitsy izay mponina tanjona andrina natongavany rano. Izay ary tsy niandry ny maraina fa amin'ny alina dia efa mivezivezy hoe aiza marina izany rano izany dia hatraiza ny fihevaran'ilay rano fa hafaliana ho anay ilay izy tena faly izay satria hiverina amboly indray izany izay dia mba manana vary totoina indray izay rehefa tonga ny andro fararano. Taloha moa izay indroa isa taona no mamboly vary fa noho ny tsy fisian'ilay rano dia tsy afaka nanao an'izany rehetrarehetra izany intsony izay ankehitriny. Dia misaotra ny mpikarakara aloha izay zany nahatongavan'io rano io satria ny ao amin'ny tokotima zany no mikarakara an'io fampidiran-dran'olo vonjomaika fa izy manome toky fa itoy izany ilay rano mba hoentin'ny tady sahamokatra. Zao ny olona zany teo taona maromaro lasa kely teo zao dia lasa azo lazaina hoe mivary lavo betsaka mipangalatra madinika amin'ny zavatra atao zany tonga zany zao misy olona manetsiketsika amin'ny fampidiran'ny rano amin'ny motopompe misejimi zany amin'ny anaran'ny tim zany ijorony eo dia hita mietsiketsika mihitsy hoe ampiditra n'le rano dia hita mahazo sitraka zany le vahoaka zao dia velona dolo indray ny fambolena legioma zany dia hitako fa androso zany Alasora zany raha mitoy zao tantara zao Andrana no natao ny maraina ny zoma 1 oktobra 2024 fa mitoy ny asa ary miara-misalay amin'izany ny mpikatroka tim ao amin'ireo komina roa mpifanolo-bodirindrina ireo sy ny tantsaha eny an-toerana satria tombotsoany besin'ny maro no kendreny. Izahay moa zany mirotsaka kandida maire eto amin'ny komina Alasora sy komina Ambohimanambola dia mihevitra ny apiditra ny rano na dia eo ary ny fahasimban'ny barazy dia anjara didinay ny mamatsy rano amin'ny tantsaha amin'ny fotoana izay ilany azy na misy barazy na tsy misy barazy ary manao andrana zany zahay menadady n'izao hoe teknika fampidiran-drano akoatra ny fampidiran-drano izay atao amin'ny alalan'ny barazy. Ilaina mihitsy fiara-miasa ny ben'ny tanàna roa tota dia ny izay komina mifanakaiky manana tombotsoa iraisana dia izay zany no nahatonga anay mianadahy hoe inona no fiara-miasa ataontsika mba azahoan'ireo tantsaha eto amintsika mahazo tombotsoa dia izay amin'ny alalan'ny fampidirana rano izay tsy niandry an'ilay barrage zany zahay hoe ho vita fa hoe andao hijery vahaolana azo atao aloha mandra-pavita n'ilay barrage. Efa vita ireo fotodrafitrasa amin'ny tatatra ahafahan'ny rano mandeha manondraka ny tanimboly rehetra ao amin'ny fokotany maromaro mifanakaiky ao anatin'ireo komina roa tonta ireo. Raha tsy ahivina dia efa 3 taona manintsitra izay no nijaly ny mponina teny an-toerana no ny fahasimbany ity barrage ny Tangirika ao anatin'ny fokotany Ambohimarina ao amin'ny komina Ambohimanambola ity. Eo amin'ny vaovao ny fitaterana kosa mbola mitoy hatrany hatramin'izao ny resaka topi-piatsonana izy amin'ny fahasankarana ifindra eny Ambohimanambola sa tsy ifindra ireo kooperativa ao amin'ny fahasankarana ireo. Nanao fanadihadiana teny an-toerana i Jessica Miray teo amin'ny Toky Ramarolany dia ho fantaritsika momba an'io. Ny kooperativa mampitony renivohitra amin'ny lalam-pirenena fahafitony mbola tafajanona ety amin'ny tobi-fiantsonana fahasankarana. Raha ny fandaminana eny amin'ny tobi-fiantsonana fisandratana Ambohimanambola no hamondrana azy ireo.
efa namoaka fampilazana raha teo ny teo anivony ATT fa ialana amin'ny mety olana dia ampandrenesana mialoha ireo coopérative ireo fa tsy maintsy ho afindra eny hatramin'izao anefa tsy mbola nisina eny izay daty amindrana azy ireo eny an-toerana ireo coopérative ireo tonga teto ny ATT teto mahana eritreritra le hoe fanalana na eto nefa izahay tamin'ny 3 amby fitopolo député ny tena nanamafy ny tolona teny amin'ny 13 mai amin'izao zany lasa misy resaka hoe alana eny amin'ny mombanambola ny mombanambola nge tsy mety aminay fa raha hoe omena toerana hafa zay na olana eto tsy maninona zany fa rehefa orisena hoe to dia mombanambola mihitsy tsy mety aminay eto dia fisandratana zany lavitra amin'ilay olona dia lavitra amin'ny mpiasa eto azonao zay zany tena problème satria etretinao azao raha hoe mipetraka eo a 67 fotsiny zany ianao dia andeha eny amin'ilay fisandratana dia ohatrinona zany le frais tena zay zao mbola tsy akorana enenina mihitsy momba zay fa nisy fivorina fotsiny zany tery amin'ny trano lava tery dia ohatrany mbola tsy tena mazava tsara aminay le izy mbola tsy mahafantatra hoe mifindra na tsy mifindra mbola tsisy napalaza mihitsy na ifindra na tsy ifindra na mijanona na tsy mijanona mbola tsisy miteny an'izay aloha mbola maro amin'ny coopérative ihany koa no tsy mankasitraka ny amindrana azy ireo eny amin'ny toby fiantsonana fisandratana ny fahalaviran'ny toerana no anisany mampitarena azy ireo raha izay zavatra zay zany no miseho dia tsy maintsy toeraka grevy aminay satria ny antony zao teto no navitany raha sy fahitananao coopérative zao tsy atonona anay mihitsy raha ny fisandratana nosy nefa na misy zany tsy findra fa anao plasy malalaka be manaraka amin'ny plasy sazana zay dia findra dia sy tanina sy lavitra Antananarivo aloha efa ny volana Jolay 24 no vita tanteraka ity toby fiantsonana fisandratana ity saingy tsy mbola nisy aloha ny fanokanana ofisialy tsy mbola fantatra ihany koa ny antony tsy namindrana ny coopérative amin'ny lalam-pirenena faharoa teny an-toerana fa nafindra teny Andotam-penaka avokoa. Eo amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny tanora dia nomeniny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fiofanana ny tanora avy amin'ny boriboritany voalohany sy ny avy amin'ny boriboritany fahaefatra ka ny voto-kevitra tamin'izany dia ny hoe fanabeazana olom-pirenena satria izay dia heverina fa tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny tanora sy ny fiarahamonina misy azy. Nanao ny fanadihadiana noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Trankanloy Mathieu Prince. Efatra amin'ny fitopolo ireo tanora nahazo fampiofanana maimai-poana momba ny civisme, confiance en soi, leadership, na fanabeazana olom-pirenena, fahatokisan-tena ary fahaiza-mitarika teny anivon'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra izay nokarakarain'ny commune Antananarivo renivohitra. Ato amin'ny boriboritany fahaefatra manokana zany dia mijery olona indray zany isika zao ahafahana manova tsikelikely an'izay toe-tsaina zay mba hiroso any amin'ny hoe fialana amin'izay fahalotoana sy fiainana ao anatina tontolo maloto izay. Efa hitantsika ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny tanàna Antananarivo amin'ny fanamboarana ny lalana sy ny endrika ivelan'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Naverina nampahatsiahivana indray ireo tanora ny mahasarobidy ny fifanajana eo amin'ny samy mpiara-monina, ny fahaiza-miaina ary ny fanajana ny toromarika sy ny lamina izay napetraka ny mpitantana ho fampandrosoana ny tanàna satria Antananarivo dia soiombonan'ny malagasy rehetra. Dia ny tanjona dia ny hoe ahoana ny ahatonga antsika zany hiaina ao anatina tontolo madio amin'izay sady miaro an'izay fananana iombonana izay dia zava-dehibe loatra izay zavatra izay fa izay mino sy matoky fa rehefa tsy mandoto isika efa namany maladio. Tsy hijanona hatreo izao fampiofanana izao fa mbola hitoy manerana ireo boriboritany enina mandrakotra ny commune Antananarivo renivohitra. Ho an'ny teo amin'ny boriboritany fahaefatra manokana dia nisy ny hetsika androany izay no tanterahany teo an-toerana niaraka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra mba hoentina indrindra hanamaivana ny fitohanana eny an-toerana hetsika tafiditra amin'ny famaliana ny etaetan'ny mponina moa ny antony izany rehetra izany. Germaine Menjanary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Toky Ramarola. Nanomboka androany zoma fa 1 ny volana Oktobra taona 2024 dia nandray fanapahan-kevitra ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo sy ny boriboritany fahaefatra ny anafoana ny fiantsonan'ny taxibe eo amin'ny Arebisy Trondro andrefa Nambojanahary. Ny zotra rehetra makany Analakely ny 13 amzato, ny 5 amzato, ny 7 amzato, ny 2 amzato, ny 10 amzato, ny 4 amzato, ny 7 amzato dia mampiasa ny Arebisy eo Anosy manoloana ny Sena. Ny zotra rehetra ho an'ny Ampefilo kosa ny 10 amzato, ny 13 amzato, ny 4 amzato, ny 1 amzato,
ny 7/10 ny 2/70 ny 7/20 ny zotra F ny zotra G dia mamonjy avetrany ny are manoloana ny fitsarana anosy. Tanjona amin'izany fanapahan-kevitra izany dia fifandrindrana ny fifamoivoizana eny anosy ny manodidina ary indrindra ny fampienana ny fitoanana amin'ny faritriny. Maro ny aranisalahy tamin'ny etsika natao androany toy ny teo anivony boriboritany fahefatra ny ekipa teo anivony direction technique et de la mobilité urbaine izay misana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra, ny teo anivony police municipale sy ny nasionaly manentana atrany ny eo anivony commune Antananarivo renivohitra ny mba anarany ny rehetra ny lamina izay napetraka ho antoka ny fampandrosoana satria Antananarivo dia soa iombona ny malagasy. Eo misehatra ny famokarana sy ny fiarina kosa tsara amin'ny ankapobeny ny vokatra jirofo tamin'ity taona ity etsy-andaniny nefa dia ambany ny vidiny. Inona no mahatonga an'izany? Nisy ny fanadihadiana izay nataony Jessica Miray teo amin'ny sariny Toky Ramarola. Raha 4,2 ariary ny kilao amin'ny jirofo tamin'ny taom-pamokarana teo aloha tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia nidina 5,000 ariary izany amin'izao. Toy izao ny fanazavana entina piaro ny zony mpamokatra iray avy any an-toerana mikasika ity fidinana ny vidin'ny jirofo ity. Fahazona feo atoerana agny aloha da hoe satria misy solombavam-bahoaka agny atoerana amin'ny faritra Vangaindrano izy mividy jirofo zany dia lasa tonga da dominegna le toerana da sisy afaka mividy dia izy ataona amin'izay prix tiana anaovana anazy. Gagaga avao zany mpanjifa satria raha nisokatry le campagne jirofo io tamy 26 va mahafaka mividy. 2 jours après dia misy olo ambonimbony amin'ny faritra Atsimasinana fa namoaka 100 tonnes mivoaka agny Atsimasinana amin'ny resaky jirofo. Prix tamy fisikafany raha io tamin'izay Rayal. Dia rehefa avy amin'izay fisikafany campagne amin'izao dia mbola mizanogno Rayal avao io prix io. Da tena matolagna gagagna vahoaka amin'ny faritra Atsimasinana amin'ny faritra Vangaindrano, Matangy, Masianaky, Manambondro. Etaetan'izy ireo araka izany jerena manokana ireo mpanao antso-zay any an-toerana ireo satria mamono tanteraka ny tantsaha-mpamokatra izao zava-miseho izao. Tsara trany manamarika fa tsara ihany koa ny vokatra tamin'ity taom-pamokarana 2024 ity. Etaetan'ny mpamokatra mazany da mba hoe tokony mba zarena akaiky io resaky vidina vokatra io satria tena mba io mba hiakignany mpamboly aminay Atsimasinana agny. Faritra faharoa mpamokatra jirofo be indrindra eto Madagasikara ny faritra Atsimo Atsinanana eo Mananjarika antrano Fort Dauphin aorian'ny faritra Avaratra Atsinanana. I Madagasikara ihany koa no firenena faharoa mpamokatra jirofo maneran-tany aorian'ny Indonezia. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa momba ny taranja rugby dia fantatra zao fa hoezahana ho fitaina amin'ity taona ity ny fifaninanana momba ny rugby zany eto amintsika efa miditra amin'ny andro fahatelo ankehitriny ny antsoina hoe championnat de Madagascar fédéral 1 gold top 20 ndeha ho fantaritsika ny momba an'io izay ho tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka miaraka amin'ny Noro Fitiavana sary ny tahiry ny aina. Tokony ho amafisina ny fitsipika amin'ny feny rugby ao anatin'ny klaba rehetra mba ahafahana mahazo vokatra tsara raha mambara ny filohan'ny federasiona malagasy ho an'ny taranja baolina lavalava. Mitaky famatorana akingiana sy ny fahaizan'ny mpilalao ny taranja rugby raha mihoatra amin'ireo taranja hafa. Andraikitsy ny mpitsara no mampafantatra zany lalàna zany mba tsy isian'ny olana amin'seho eny ambony kianja zany entre ny mpilalao, ny entraîneur, ny mpijery ary ny arbitre. Misy coach ny arbitre ary coach ny arbitre io no miteny ny arbitre raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataon'ilay arbitre zany manitsy ary afaka mifara amin'ny sazy koa ohatra ny joueur manao fihetsika tsy mety zany dia anisan'izany koa tsy maintsy voasazy koa ny arbitre. Ny tsy fahatombanana eo amin'ny resaka kianja filalaoam-baolina matetika no sakana tsy ahafahana mandray ireny hetsika ara-panatanjahantena ireny toy ny hita eto Madagasikara. Zao zany efa afaka ilalaovana ny eny mikianja Maki dia noho izany zany afaka mandeha tsara ny championnat zany ary raha tsika mahita hoe tena ao amin'le formule izay ahitana ireo
mpilalao sy club sangany eto Madagasikara no milalao eny amin'ny Kianjamaki manao zany championnat de Madagasikara élite fédérale zany. Fa mitoy ny asabotsy ny alahady izao ny lalao Gold Top 20 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ireto avy no ifandona ao anatin'izany ho an'ny rampitso manokana. IFTB Andotapenaka midona amin'ny 3F5 Amboditsiry amin'ny 7 maraina. Amin'ny 12 ny FT Andavamamba sy ny 3FB Fahasalamana. Amin'ny 2 Oratolakandro ny 3FAI Vakinankaratra sy ny STM Savonnerie. Ary amin'ny 3 ny FTM Manjakaray sy ny TAM Anosbe. Dia iny vaovao ny rugby ny ankory no ny antsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS misaotra anao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.